Ty kosa dia mandeha manokana aminareo miaramila. Fantatrareo tsara fa nivoaka tamin'ny RFI vao maly sy androany fa misy milisy mitapedina izay tsy amin'ny fanjakano tafiditra ao anatin'ity raharaha ty ary milisy faran'izay matanjaka araka ny filazan'ny mpanao gazety vahiny azy. Miangavy aminareo zahay miantso vonjy aminareo zahay mba hijery akaiky sy andray andraikitra satria anareo tandrokalo ny vozona ary efa miditra amina zavatra maloto hidirana firenena hafa ohatr'izany satria maheno zay fa atao vazaha ny lehibe andreo milisy reo misy ihany koa moa reto jolamboty kely avy eto amin'ny 4e arrondissement reto reo ndray efa fantatry ny olona ny toetrandreo efa fantatry ny olona izy reo tsy hiteniny anarany fa mba niteraka sy manana namana sy manana nitaizako to amin'ny 4e arrondissement anjarany lisany mandray ny andraikitra zay fa miantso anareo miaramila mba andray andraikitra hiaro ny firenena hiaro reto ankizy manao manifestation reto fa tsy mety le fampikatsy tanana sy mifamono ary tsy mety le misy olona vahiny miditra ao anatin'izao zavatra mitranga zao dia manantena anareo andamina ny firenena misaotra doko zay aty ambanivohitra zay tatsara zay mbola mamokatra zay manoloana ny zava-mitranga eto amin'ny firenena dia voaraiko ny antsoantso nareo zandry manao fihetsiketsehana manerana ny nosy voaraiko ihany koa ny antsoantso ny artiste rehetra zay mivory amin'izao fotoana izao ary voaraiko ny antso ny syndicat ny tenako manokana dia manohana an'izay tapaky ny be sy ny maro raha tsy toerana raha hitarika na inona fa fantatrareo tsara ny fomba fieritreretako zay tapaky ny be sy ny maro ao amin'ny 15 kanto nareo artiste rehetra zandry zoky dia manaraka nyzay fanapahan-kevitra sy fangatanareo ny tenako ny tena zava-dehibe ny ampatsiahy azy fa araka nambara teo fotsiny nanamarika zavatra maro teo amin'ny fiainan'ity firenena ity ary mirakitra izany ny tantara ary nentina nandrafetana nataontsika hoe ny fiainan'ny firenena reo miresaka 14 oktobra dia République Madagasikara zay zany teo io moa dia hevitra be hoe ny fanarahana tamin'izany na République amintsika itsika igny dia firenena zay niaina tao anatin'ny hoe fanjakana kely maromaro dia ny fanjakana fahampanjaka zany fa ny tonga ny mpanjana tany dia rehefa hivoaka tsy moramora tao anatin'izany fanjanahantany zany no niteraka ny atao hoe République andao aloha tsika tsy ady hevitra lalina aloha zany makasika an'izay ny antony hatramintsika miteny amin'ity anio ity amin'ity androany ity dia République Madagasikara nandalo to efa faefatra zany zao zany hoe raha lalam-panorenana dia lalam-panorenana efatra ny endriky ny fitantanana firenena dia teo tsy resahana ntsony ny tetezamita teo anenelena zay hatrany amin'ny taona 20 hatry aty amin'ny taona 2024 République Madagasikara raha bangona tokana dia hoe firenena raha manany ty zay zany lizy ao anatin'izany dia tsisy tokony fanilikilika fa mifameno amin'ilay sotoavana tena malagasy ny mita be tsy lany mamba ny hevitry ny maro matakadavitra zay zany raha ohatra ka atao bango ray fotsiny no hoe na safidy io na tsy safidy na napetraka io na nterena ny amin'ny hoe République mbola zay aloha tsika hatreto mbola resaka hafa indray rehefa hoe hiala amina hoe maha République Madagasikara fa hiverina tsiko na hiverina na ametraka fomba fitantanana ny firenena hafa République tsika io ny lalatsaina ambadika izany raha bangona tokana dia raha manana tsisy tokony fanilikilika zany eto na amin'ny hevitra
na amin'ny atao na amin'ny fahafahana mandray anjara amin'izay endrika amin'ny fitantanana ny tanàna sy ny firenena na ihany koa fampandrosoana ny tanàna sy ny firenena. Lafin-javatra ray zay. Lafin-javatra faharoa araka nambarata hoe tsongaina fotsiny amin'ireo zavatra maro miseho dia rolo ny dato tsaroana rehefa volan'ny oktobra toy izao dia ndraiky amin'ny 30 oktobra. Tsy atao lava ihany koa ny resaka satria fa samy aina efa miverimberina io isa-taona tsaroana zany rakitra ho tadidy dia misy ny anarana toerana Andrainarivo, misy ny anarana ataontsika hoe fotodrafitrasa panorama, ary nisy ny zavatra nitranga tao anatin'izany fotoana zany dia hoe fifanarahana teo amin'ny samy malagasy. Zay zany le hoe convention de 31 octobre tamin'iny fotoana iny fitondrana ratsiraka ny teo ihany koa ny Hervé Salama teraka ny convention de 31 octobre, convention de panorama. Say ny teny anazy tsy ihany amin'le hoe fomba ny teny anazy fa ny foto-kevy tao ambadika izy dia hoe fampidinika ny samy malagasy amin'ny andaminana ny tany ary hanorenana firenena vaovao mba hoe niverenana tao anatin'ny lamina ny zavatra ny fanarahana tao, ny samy mpanao politika no nidinika tao, ny mpitandro ny filaminana dia natao arofanina tao anatin'ilay izy hoe tsisy mivoaka ato raha tsy mahita vahaolana ny mpisehatra politika. Zavatra telo zany aloha ny tsahivana teo. 2 oktobra ny daty izay ahinantsika amin'ity anio ity irahantsika amin'ny zao tontolo zao ny firenena maro satria journée internationale moa izy, journée internationale de non violence. Zany eny loantsika an'izay raha maheno ka misy fanahy ny olona dia analavitra ny herisetra na amin'ny endriny mivantana io na amin'ny endriny akolaka, zany hoe ny fampiororona sy ny fampiasana hery miatra mambatana. Ty tokony ho lavitra zay aloha zany zavatra mitranga amin'ity anio ity. Faharoa fandraisantsika teo zany fampatsahivana kely zany ao anatin'izao tsika hoe fampidirana any fandarantsika izao dia ny hoe ny volana oktobra teo amin'ny tantaram-pirenena dia nanamarika an'izany 14 oktobra maha repoblika any Madagasikara. Io moa zany tsy mena lanja mihitsy izy io mba tsy lazany hoe hodina fanina ny 14 oktobra. Misy ihany faritra vitsivitsy any amin'ny faritra Sofia ihany, any amin'ny faritra Tsimotsinanana iny manamarika zany 14 oktobra zany dia somary matsikaika ihany moa amin'ny lafina anankiray ilay sady miofaofo eo sainam-pirenena anankiroa dia misy an'ny malagasy dia misy frantsay. Endrika isehony fampatsahivan'ny olona fotsiny fa raha totsika hoe zokizoky amatona ary zokizoky olona ny manao tsiahin'izany. Fa raha eo amin'ny taontsika hoe fiainan'ny firenena dia ny 7 febroary indray ary raha ty fitondrany ity no marina tsaroana fa zany 14 oktobra zany zay nivadiany le teny hoe pejy to karazana hoe teteza mita ihany ny fanjanahantany fa avy any amin'ny fanjakana mpanjaka fahampanjaka sy atika miteny zao dia le hoe repoblika. Dia izay le ohatrany hoe tsy fanomezana lanja na tsy fiheverana ny maha repoblika atsika zany na dia misoratra ary raha misy taratasy fanaovana, taratasy mpanjakana ifampitana hanomezana fanapahan-kevitra andraisana didy dia ny repoblika ny mandeha voalohany dia mandeha ny tarigetra sy ny sisa tsy ho resahana tsony zay raha ohatra ny amin'ny lafiny aratasy. Dia mikasika le fahatelo moa fampatsahivana kely le hoe ny 31 oktobra nisy ny fifanarahana samy malagasy nentina nandaminana ny raharaha teto amin'ny firenena satria tao anatina savorovoro ny firenena ary niteraka fifandonana na inona mihitsy ao anatin'ilay ataontsika hoe fisaraham-bazana teo amin'ny samy malagasy ary nahita ataontsika hoe fifanarahana samy malagasy tamin'izany fotoana zany 31 oktobra tany amin'ny taona fiandohan'ny taona 70 zany. Iverenantsika izay mikasika an'ilay zavatra mitranga zany eto amin'ny firenena. Herinandro katroko zao satria tamin'ny herin'ny androany nisy le fifamotoanana na fotoana ny atsony mpanolotsaina tanàna Antananarivo renivohitra isany ao anatin'le tsy manaiky lembenana
dia ny namana baba fanirira Kotoarisoa, Clémence Rarinirina, Lily Rafaralahy, ny amin'ny hoe Fenony Kapoaka. Tsy zaka intsony ity fa miatra manaina ny tsy fisitrahana ny zofototra dia ny rano sy ny jiro ary napatsy fa dia teny olona ankehitriny fony izy teo ivelan'ny fitondrana no isan'ny nanery sy manesika azy ireo fa tonga tokoa ny fotoana andao ary ampiombona ampiray feo fa samy miaina an'izany tsy fisian-drano sy ny tsy fisian-jiro zany daholo ny malagasy rehetra indrindra fa ny eto Antananarivo renivohitra. Dia zavatra hafa moa no nitranga nanomboka teo ny 27 ny volana septambra naovana ny fangatahana ho amin'izany sy ny 20 ny volana septambra dia ny raha nahita sy ny raha niaina ny zavatra nisy erisetra no nasetry ny fitondram-panjakana tarenareo Matoandro Rajoelina izany. Tsika amin'ny teny zao zany raha mbola misy ny atao fanjakana eto tsy namoaka bilan tao anatin'izay herinandro zay, firy ny isan'ny olona nisamborona izy ireo, firy ny isan'ny namony ainy satria misy zany, firy ny isan'ny naratra satria misy zany, fa ny any amin'ny firenena mikambana no mamoaka ny tatitra vonjo maika, raha ny tatitra fara ny vonjo maika nataony teo anivon'ny firenena mikambana tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity dia 20 namony ainy kinga be mihitsy teo anivon'ny ministera an-draraham-bahiny nanao setriny an'izany fa tsisy tarehimarika manamarina fa 20 namony ainy tao anatin'izay mbola tsy ampy herinandro kory nisy nyetsika fitakiana zofototra dia ny jiro sy rano zay. Kanefa raha ny tokony hoy izany dia tokony manome tatitra mazava raha ny tena misy fanjakana eto ny amin'ny firy ary ny samborona, firy naratra, firy namony ainy fa ny olom-bo fidy solom-bavaboaka ny Madagasikara Roland Ratsiraka moaly dia nilaza ihany koa fa mbola mihoatra ny tarehimarika navoaka ny firenena mikambana indray ary navoakany fa 20 no namony ainy atreto. Dia hafahafa ihany raha hoe fanjakana zay tsy mitrahatra raha misy mamoaka ireo karazana hoe fanambarana na avy any amin'ny fitandroana ny filaminana io na avy any amin'ireo ataontsika hoe mpanao politika hafa tsy mamoaka antotanisy inona ny antony izay zany le manahirana eo amin'ny lafiny fampitondrana eto sy mbola miverintsika nanao fampatsivana amin'ny maha-repoblika ny Madagasikara. Lafiny zavatra manaraka dia nambara tsisy tsy nandre tamin'ny alahady ny amin'ny hoe teny naloaka ny vavan'ny filohan'ny repoblika satria mbola izay aloha zany neto hatramintsika amin'ny teny zao Andriamatoa Nirina Rajoelina fa hanaja ny lalam-panorenana tsy resaka fepitoam-piasana ihany no voalazana zany fa manomboka tany amin'ny andininy voalohany amin'ny savaranonanto marapatonga any amin'ny andininy fa 7 amin'ny 100 nikasika zany fahalalahana tsisy nierisetra fa ny fanohitra amin'izany ny hiteny akanjo hatramin'ny omaly fotsiny ohatra zaza tsy manatsiny ndeha ivoaka irahana ividy paty satria izay zany mba fidiram-bola n'le akonana kely ndray mandeha ny miasa fa reo katita kely isana ao tanàna mba manao le varovarotra ny tony paty tony tsy mieritreritra ninona ny zaza 10 taona naratra lacrymogène zaza kely mbola latsaka n'izany ny taonany tena manodidina ny rasalama iny mbola naratra ihany koa akoatra ny tena besarety zany ampandrana marimarina kokoa voateran-tsaboana satria misy hôpitaly misahana ny zaza moa eo kaikiny rasalama io nanao karazana hoe soins d'urgence ny lohan'ny tondraraza any amin'ny hôpitaly HGRA tena manara-penitra ihany koa natao scanner. Inona ny tianao resahana anatin'le izy hafa ny zavatra tenenin'ny vava, hafa ny zavatra mitranga eny Kianja. Io zany hoe raha tena misy mbola misy satria araka ny fanambarantsika omaly hoe filoha faratapony filohandany filohan'ny repoblika mpitandro ny filaminana manao an'izany esetra zany tsisy tsy vaky vava na ny tompona ndraiky eto toerana na ny mpanao politika na ny mpitondra fiangonana na misehatra hafa ny raisam-pirenena
reo diplomaty mikasika ny herisetra ataon'ny fitandrona filaminana zay ny fanjakana aloha zany satria sy tena fanjakana natao iarony ny androm-panjakana eny fa hatramin'ny hery faefatra ny fanaovan-gazety ary de nitraka tranony ao fitandrona filaminana tsotro zao ny convention zay vita sony tamin'ny 2024 zay nirany ny aty amin'ny volavitra ny fanaovan-gazety fitandrona filaminana ny fitsarana sy ny fa tonga dia nitrahana kitsirano zany tsy nyrarahina ary de niarany herisetra hatramin'ny mpanao gazety zay zany le zavatra mitranga raha atao fintana fotsiny zany miosondraha ty fitondrana ty tsy vitany miosondraha fa tsisy mandeha am'izay lohan'ny tsony raha ohatra ka hoe misy toromarika na baiko midina tsisy manaraka an'izany reo ambaratonga amin'ny faevana zay zany raha de atao tanin'ny rivoreno voatra na hitana azy maninona ny any amin'ny faritra no afaka milamina ny hetsika ary mpitandro filaminana mihitsy manao miankadre ny mpanao fihetsiketsehana hity zany tao mahajanka mifandray tanana mihitsy ny mpanao fihetsiketsehana fitakina sy ny mpitandro filaminana hity zany tany atsiranana sy ny tsisa fa maninona ny eto Antananarivo no io zavatra mitranga mbola firenena ve mbola misy fanjaka mbola averimerina matsy satria tenina avoaka ary nanakoakina makilanitra io tamin'ny farainy volany aogositra taona 2024 ty trano lapan'ny kolontsaina sy fantatana voatanisa atao reo karazana fanontaniana mila valiny aingana misy fanjakana ve eto misy fandripalemana ve eto mbola ilaina ve zany siana zany sy ny sisa de miverina za mifanontania zany ankehitriny mbola miampy ary fa io aloha zany no resantsika am'tian'io ty moa zany am'le hoe fifanjonjavatra ve izy sa nahoana no fanambarana aloha ny teo anivan'ny mpianatra reo tanora zany ny manjery manontolo tao anatin'ny fampidinihan'ny fikamban'izy ireo fa hoe ampiato anatin'ny 4 ora ny hetsika mba ahafahana manomana paikady satria hitsakilany ihany ko mety mifanandriky fe izy ao anaty hoe journée internationale de non violence fa hitsakilany mantsy de mandeha ihany koa am'izao fotoana zao efa hatramin'ny omaly ny fanitsehana ihany ko reo ambara zany fa hoe mpanohana ny fitondrana hijoro iaro ny demokrasia inona no resahany ireo anatin'le izy am'izao zavatra mitranga hoe anao hetsika fanoherana contre manifestation ary tsy andeha amina iponjy anao an'zany saika ao am'tian'io ty fa torapitso angamba sa am'tio an'io ty hitatsika moa zany misehoany eny akianja fa sandaina vola ireo anao zany contre manif zany contre manifestation zany tsy andeha amina iponjy tsy faresian-dahatra itsony de eo zany le mipetraka tena tsy maintsy atsipy mba hipaka tsara trany amin'ny faratoka zany amin'ny fiamfieritreretana manoloana ny rahalajaka ny enana fohy ny fanimanjavatra ny fandrobana zay ny tranga de le contre manifestation de mazava zany atosika ifandonany samy civile ary dia hoe anohana ny fandatsahan-draha sy ny vonolona ary ny fandrobana dia ho asy ho iariary ve zany ho iteo moa zany ny fisehany satria malaza be zany faritra zany aboribory tana faefatra ihany anosipahatra ary tompona andraikitrena ny fokotany mba tsy lazana ho asia fokotany nasena manangona zany olona zany samy manangona manao tena hoe mitondra maro akoatran'ireo tompona andraika samy hafa ao anaviny atoko fianakavimbeny tokony fitondrana mbola mijoro io zany angamba ny am'zany hoe sandaina vola ny anao zany contre manifestation zany de eo koa moa zany ho tsaraina eo hoe raha misy satria hoe anao fisehoana ohatran'ny fanamina manao fanatanjahantena de hijery fotsiny zany na mpitandro ny filaminana satria ho de ho tsaraina eo ihany keo ny amin'ny fitanala mbola tsaroako eto lay irahirany tanora maro teny amin'ny faritsy tsy adany iny tamin'ny fiandohan'ny herinandro hoe taizy zareo tamin'iny alina iny ny tsy mipotra nanoloanan'ireo fandrobana sesy ny aliny 5 ny volana septambra ireo de hitatsika moa zany fivoarana fa eo aloha zany tsika fa nisy dingana vaovao eo azo ihany zao ny isaky ny andro de misy ny dingana vita satria raha ohatra ka nisy ny fikasana anendry prime ministre tamin'ny omaly amin'ny prime ministre aoriny fampidinihana satria hoe efa manomboka miditra any anaty efitrano zany midinika amin'ny politika ny an'ny teny miaram-pirenena indrindra ny amin'ny hoe amoaka tolotra anarana fa hoe manao ouverture zany ny ao amin'ny irmar satria izy ireo aloha ny manana ny maronisa ny evony anteny miaram-pirenena andininy faefatra amin'ny 50 amin'ny lalam-panorena de milaza hoe tolotra anarana avy any amin'ny maronisa ny prime ministre zay ho tendrena de hoe manao ouverture de mifampidinika tamin'ireo karazana
vondrona parlementaire représenté au niveau ny assemblée nationale. De tsy akilina moa zany mouvement gasikara de milaza fa tsy nafantatra ary tsy natsona ary tsy nampahafantarina fisiny zany fivoriana zany ary efa nilaza nanao fanambarana fa tsy handray anjara ao anatin'izany gouvernement zay mety hoe atsangana zany satria rasin'izy ireo fahavalo-pirenena ny manao izany. Ny firaisankina ihany koa dia efa nanao fanambarana fa tsy handray anjara tsy hiditra ao anatin'izany nondrotrano zavatra tsy voavoatanisa tany aloha na sanaty zany de misy aloha nidinika ao anatin'le satria dia ireo mpisomblavim-bahoaka ao anatin'izany firaisankiny zany anisany nandeha nidinika tao anatin'ny assemblée nationale tao maly. Inona le resantsika hoe misy dingana vaovao vita ihany satria raha no heverina raha araky ny tetiandro zay navoaka nanomboka tamin'ny lahady nataon'ny mpitondra ny filohan'ny repoblika tamin'ny nandravan'ny gouvernement ao anatin'ny 3 andro 27 ora dia miana zay tsy misy aloha hatreto zany fanendrena prime ministre zany hoe positive eny zany fa mahomby ary tonga amina dingana vaovao ihany koa ny hetsika amin'izao fotoana izao.